Angalasana vavy falidray ny tenako miarabantsika tsirairay avy amin'ny alalan'i Jesosy a. Tafiditra ao anatin'izao volana vaovao izao a, miaraban'ireo izay elaela tsy hita. Halleluja. Misy tarehan'olona efa elaela tsy hita. Hitako indray vetivety a, hitanao izy dia vetivety dia tsy hitanao. Elaela. Halleluja. Fa ny miarabanao natratran'ity volana vaovao ty dia hoy amin'ny teny anao hoe volan'ny famindran-karety. Satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe ny arenan'ny jetilisa dia ho afindra amintsika zanak'Andriamanitra. Izany hoe ny jetilisa mitady vola, isika senao mihinana fotsiny. Amen. Afaka nino an'izany ve ianao? Misy olona ny tena ataon'Andriamanitra miasa mafy ary mahazo vola be. Fa zao niapahany volo anao niapahany. Zany mihitsy nefa voasorana fa tsy hoe mamorona aminao hoe mba mampiresaka koa le zanakely manao solomasy. Tsy zany fa famarinana zany. Loha hevitra antsika mandritra nyty volana May ity ary efa nanondrana ihany koa ny ordinateur-ay. Iaho ndraika efa mitena sady milamba io. Tsy leo tany trano. Ny loha hevitra antsika mipotekoty efa azo. Tiako hieny tsara aloha ny fanahy fanjakan'Andriamanitra. Fanahy ny fanjakan'Andriamanitra. Tika zany efa afaka manao banderole tsika, efa afaka manao afisy, efa afaka manao flyer tsika. Amen. Fa ny anio aloha iresakitsika ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra. Mety efa renao foana zany hoe fanjakan'Andriamanitra zany. Fa tsy hainao le izy. Eritreretinao hoe inona zany fanjakan'Andriamanitra. Miresaka foana eto hoe anitatra ny fanjakan'Andriamanitra tsika. Fa fantaniana mipetraka dia hoe inona le fanjakan'Andriamanitra hainao ve? Fanjakana ohatran'ny fanjakana rehetrarehetra eta. Fa ny any an-davitra moa tsy ataontsika hoe eta fa hoe royaume. Zay ohatran'ny fanjakana eto Madagasikara. Eto Madagasikara misy mpitarika atsika, misy mitandro filaminana, misy ny citoyen tsotra, misy ny mpianaitra. Ary fanjakan'Andriamanitra tsy any an-davitra ihany fa ety an-tany koa. Atraty an-tany fanjakan'Andriamanitra io. Enao zao ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra enao. Indrindrindrindra zay miasa ao an'Andriamanitra dia citoyen tsotra enao, fa enao manana andraikitra lehibe ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny fanin'Andriamanitra dia enao anana andraikitra lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ao amin'ny tontolo ara-panaraka lasianabavy dia anakiroa ihany ny fanjakana. Dia inona zany? Ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakany iza paiksa aiziny. Fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakany aiziny. Androany ianao ho asorina amina fanjakana iray dia ho afindra amina fanjakana iray. Amen. Atoganao hoe ahoana ny alana amina fanjakana iray idirana amina fanjakana iray. Tsy afaka miainao anatina fanjakana anakiroa tsika senao nefa hoe tena za ndray pastera za sady ary amin'ilay fanjakana ny aizina ny ary amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Indraindray mba mipainsipainsy kely, indraindray mba miteniteny ratsy kely, indraindray mba mivarivary tena kely eny, indraindray mba mandeha makany amin'ny tapatapaka azy kely any. Satria za sady teo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra no teo ho any amin'ny fanjakany aizina. Ao amin'ny tontolon'ny ara-panaraka lasianabavy tsisy hoe double nationalité. Ohatritsika malagasy hoe tsika ndray double nationalité za sady aizina amin'ny mazava.
impossible mahagaka anavy ianareo impossible tsisy an'izany fa na ianao ao amin'ny fanjakany mazava na ny fanjakan'Andriamanitra na ao amin'ny fanjakan'ny aizina. Amen. Be dia be ny olona zay eo ambanin'ny fanjakan'ny aizina ary be dia be ny olona zay nisafidy hoe hiditra ao amin'izany fanjakan'ny aizina zany. Mazava ho azy izao tontolo izao tsy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy izy, tsy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Mazava ho azy ny olona nanoka tena ho mpamosavy tsy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny pansy. Ny olona nanoka tena ho piskidy na ombiasy na moasy na tsy haiko zay misy asiasy rehetrarehetra, mazava ho azy tsy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra misy anazy fa aizy ao amin'ny fanjakan'ny aizina no misy anazy. Ao amin'ny fanjakan'inona misy anazy? Ao amin'ny fanjakan'ny aizina. Dia tia zavatra tena tsy fantatritsika, mety misy mahafantatra ihany fa matoa le izy tsy fantatrao dia mbola misy zavatra mitranga amin'ny fiainanao. Be dia be eny fa na kristianina ary tsy mahafantatra korony ao amin'ny fanjakana izy amin'ny misy anazy. Antsika daholo zany a, le vaho angamba mety tsy azontsika tsara ka nazako hoe inona ary zany vaho. Nanao recherche domination spirituelle, fahefana ara-panahy, fatotra ara-panahy, zoga ara-panahy. Tonga dia tsotra fotsiny zavatra teneniko aminao raha lasiana raranabavy. Raha mbola misy domination spirituelle eo amin'ny fiainanao, raha mbola heninao hoe misy zavatra zoga tambesarana menakavy, raha mbola hitanao hoe mbola misy zavatra mamatipatotra eo amin'ny fiainanao, dinio sao dia mbola misy apahany kely any amin'ilay fanjakan'ny aizina. Dinio amin'Andriamanitra tsisy hoe double nationalité ozy izy a mivavaka eto antsika. Fa maninona ary le fiainana tsy milamina, maninona le aretina nagatanao tamin'ny tompo hoe mba hositranina hatramin'izao mbola tsy sitrana. Fa maninona mila fantatrao hoe ao amin'ny fanjakana izy misy anao. Tsy possible raha lasianabavy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy aretina, tsy possible ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy tomany. Raha hitomany ianao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia raha masom-pifaliana. Amen. Ary manonona ianao tsy mahazo mitomantsona raha tsy raha masom-pifaliana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eto amin'ny toerana ity misy olona migorogoro mitomany raha masom-pifaliana reny, raha masom-piadanana, raha masom-pitsaharana reny. Amen. Ndony antsika jery any amin'ny tenin'Andriamanitra efa diso ianao loatra e. Jaune toko 10:10. Ataovy ny partage, ataovy ny commentaire. Jaune toko 10:10. Ny fanjakan'ny aizina dia fanjakana tsy hita maso nefa miexista, nefa tena misy. Aveko ny fanjakan'ny aizina fanjakana tsy hita maso nefa tena misy. Dia ohatran'izay koa fanjakan'Andriamanitra fanjakana tsy hita maso nefa tena misy. Ka matoa ianao tonga eto dia mino ianao fa misy ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana ary ny alalanao fa misy izy e? Mba teneny kely anay tonga eto za zany mba sy tena mino mihitsy hoe eto izy a, tena mino a. Ahoana ny ahafantaranao hoe misy izy? Ie za zany mba sy tena mino mihitsy a, mba sy tena misy. Ahoana ny ahafantaranao fa tena misy? Sa hoe sambatra zay tsy mahita nefa, sambatra zay mino nefa tsy mahita. Name ohatra akaiky anao ataditinao fanjakan'Andriamanitra. Hitanao iny, hita masonao ve le rivotra voakany ito? Ito zany ianao zany le mosoary. Zao ny fiatraikany fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ho any zay manam-ponona, ho any zay mino dia zao ohatran'le teo. Satria ianao mino dia isy fiatraikany any aminao ny herin'ny fanjakan'Andriamanitra na hoe heriny amin'ny ino moa zany surnaturel. Ka rehefa amin'ny fotoana ianao mino dia ho propulseny ny herin'Andriamanitra iny ho lasa tonga lavitra be fiainanareo menakavy amin'ny anaran'i Jesosy.
mariny zany ka enoy am'izay ahoana izy izy eo am'le jauna 10:10 ny mpangalatra tsy avy raha tsy hamono, ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra, hamono ary andrinkana. Avekitsika, ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra, hamono ary andrinkana. Ao amin'ny fanjakanyezina rahalasana bavy dia fangalarana ny fiadanam-pony misy ao, fangalarana ny fiadanam-pony ao, fangalarana le paix intérieur. Tsy tanao ianao le tsy manana ny olona rehetrarehetra milamina, ianao na volaniny pokary an-dakozia rery dia fa inony zany jereo rakizy sao dia mpangalatra, tsy manana fiadanam-po. Vao maneno io telefônina io dia efa mieritreritra hoe le olona takitrosandray io, nefa olona andeha ame volanao. Ny devoly ao anatin'ny fanjakan'ny ezina dia mangalatra fiadanam-po. Zay mahatonga le ten'Andriamanitra ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra. Ny devoly dia mpangalatra filaminan'ny ankohonana. Nareo menakavy dia mifanao box ao anatin'ny tokantrano koto dadadadada, mila tonga saina ianao. Raha nareo menakavy tsy mifankaty, tsy mifampiditra trano, miady atrano, tadidio fa tsy fanjakan'Andriamanitra amin'ny manjaka amin'izany. Tenenao zany eo akaikinao, tsy fanjakan'Andriamanitra ny ao manjaka amin'izany hoe ny ao amin'ny fanjakany ezina dia fangalarana ny hoavinao, zany koa ny ataony zany, fangalarana ny hoavinao na famonona mihitsy ny anjara voatendrinao. Tanao ianao le miteny iny hoe za zao ka mahagaga ane misy ray aman-dreny ohatry zany e, za mahita olo ohatry zany za ka tsy nanambady an'ty vadiko ty ohatry zao efa tafabe. Jesosy eo, efa ino ny sitrak'Andriamanitra ao anao. Andriamanitra tsy manao erreur zany. Misy olona mavita miteny an'izany, dia misy olona koa le miteny ndry raha mba nianatra mantsy raha mba nianatra tsoatran'izao ny fiainako. Satria zao nangalariny devoly le anjara voatendrinao, nangalariny devoly le hoavinao, novonoany devoly le hoavinao tokony ho tsara, le hoavinao tokony hamiratra, ny anjara voatendrinao tokony hafinaritra, nangalariny devoly. Zany misy ao amin'ny fanjakan'ny ezina zany. Ny olona manana hoavi-goavana dia potehany fanjakan'ny ezina ny hoavina, aviliny lalana dia lasa olona rava na dia tokony ho lehibe azy. Aveko, ny olona manana hoavi-goavana dia potehany fanjakan'ny ezina ny hoavina, aviliny lalana dia lasa olona rava fiainana na dia tokony ho lehibe azy ny fiainana. Be dia be amintsika reo, efa misy lalana ny soritan'Andriamanitra hoe ty lalana ty soritako any mamikely. Ny fiainanao io ne mbola misy tsara lavitra anao zao e. Mety ozy ianao hoe efa tsara amin'ny fiainako, fa hoy amantsy anao hoe mbola misy tsara lavitra be noho zao mihitsy miandry aminao. Fa zao mbola tsy tara ianao, andaontsika sy ianao iverinaingana, iverina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika sy ianao, dia rehefa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, Andriamanitra ny mandray an-tanana ny fiainantsika rehetrarehetra. Ny fahasalamanao izy mandray an-tanana azy, ny asanao izy mandray an-tanana azy, ny tokantranonao, ny écolage ny zanakao, ny hofantranonao, ny fakturany jiramanao, ny mombanao rehetrarehetra mihitsy, ny fiarovananao rehefa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika sy ianao. Raha isafidy any raha lasiana bavy dia andao isafidy an'le ekipa mandresy. Amen. Tenenao zany eo akaikinao, raha isafidy any dia andao isafidy an'le ekipa mandresy hoe aiza izany hoe fanjakan'ny ezina, maizina piny jiro amin'ny chambre anao
amin'ny alina dia andana miazakazaka manodidina ny trano andramo zany ao anaty maizinao zany ianao manao iny ianao manao fotinina amin'ny alina manao fotinina amin'ny alina atao anatin'ny aiziny milaza aminao fa godotatotatata le korampolamba voavidiana vaky zay aneny magatsy an'le aiziny raha isafidy any raha lasiana bavy dia andao ny fahazavana amen ratsy ny aiziny amen ary hopokofoko aminao hoe ratsy ny aiziny ny mpangalatra rehefa amin'ny alina ny tena mivoaka ary ny mpamosako rehefa amin'ny alina manao ny ataony amen mbola hitovy atsika be dia be ny olona mieritreritra ka lasiana bavy fa ny fanjakan'ny aizina dia ny elo ihany ny fanjakan'ny aizina dia tsy elo any fa influence izay ataony koa eto ambonin'ny tany aveko vao miresaka fanjakan'ny aizina tsika dia mieritreritra he afo be zany elo zany ny fanjakan'ny aizina dia tsy elo ihany fa influence zay hoe zay ataony koa eto ambonin'ny tany zany hoe zavatra ataony masarika ny sainao ohatra ety ambany masoandro zay misy fanjakan'ny aizina miasa izay miasa amin'ny alalan'ny tahotra influence fanjakan'ny aizina zany sanao io tahotra anao io ne io anisan'ny natonga anao tsy tonga tany amin'ny destiné anao e tahotra amin'ny tsara fa tsy hoe tahotra amin'ny ratsy hoe tena tsika indray tonga dia tsy matahotra fa andao to dia dévalisentsika le banky ka raha tsy moramora ty ary amin'ny vavady mena eto mba masoandro dia misy fanjakan'ny aizina miasa zay miasa amin'ny alalan'ny tahotra laingy mbola be dia be tompoko ny kristianina mandaingy ary aveko any samy maheny daholy ianao miresaka amiko hoe za mieritreritra hoe tsy fantatro ianao rehefa mandaingy fantatro mpanompon'Andriamanitra manana relation amin'Andriamanitra ka za koa ne pasteur manana relation amin'Andriamanitra ye fa za aloha nasen'ny dokoteny teto fa tsy ianao laingy influence ny fanjakan'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny fiainana ratsy influence daholo zany amin'ny alalan'ny fahantrana amin'ny alalan'ny fatotra amin'ny alalan'ny ozina sy ny maro samihafa zany anisan'ny fomba fiasan'ny fanjakan'ny aizina daholo zany ary ny zavatra ataonareo dia maninona mikontrôle ny fiainan'olona kontroleny amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny ozina mahagaka anavy ianareo kontroleny amin'ny alalan'ny ozina amin'ny alalan'ny tsy fahalalana amin'ny alalan'ny fonako tompoko a fa famarinany ty amin'ny alalan'ny fombandrazana aloha jerena sao dia isy olona hivoaka indray vao miresaka an'izany manko tonga dia misy olona mivoaka eto hoe fombandrazana amin'ny alalan'ny devoly ampiasaina ary amin'ny alalan'ny fahotana zay tsy nybebahana zay eto ambany masoandro dia misy fanjakan'ny aizina miasa izay miasa amin'ny alalan'ny tahotra dia kontroleny amin'izay nareo atao hoe tsy nareo fa kontroleny amin'izay le olona amin'ny alalan'ireo zavatra rehetrarehetra ny tany isaiko teo ozina rehefa olona anankiray eo ambany ozina dia ohatran'ireny marionnette ny devoly reny tsy izay tianao ny atao fa zay tian'le devoly rehefa olona anankiray tsy manam-pahalalana dia hainy devoly mihitsy milalao azy tena hoe lalaoviny devoly zay mahatonga namanentana anao foana tiava fianarana efa nyteny e Kolosiana toko voalohany 2:7 ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy sady nahafaka atsika tamin'ny fahefany maizina ka mamindra atsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany manina hony sady nahafaka atsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra atsika amin'ny fanjakan'ny zanany malalany ny tena marina zany dia zao
mety marobe ny zavatra nandalovanao tamin'ireo zavatra ny tany isaiko ireo. Ny tanisa teo hoe niozina ny trosa zavatra marobe fa zao Andriamanitra irery ihany no afaka analanao amin'le fanjakana iray ary anovanao ao amin'le fanjakana iray, amindranao amin'le fanjakana iray. Tiako tsindrina tsara, matoa zay ny fiainanao mbola mikorotana dia dinio fa mety mbola ao amin'ny fanjakana aizina zay. Misy mbola fanjakana aizina omenao toeranao. Fa zao ny tenin'Andriamanitra Kolosiana 1:17 dia miteny hoe amindranao Andriamanitra ao amin'le fanjakany aizina ary amindranao ao amin'ny fanjakany zanany malalany dia ao amin'ny fanjakany zanak'Andriamanitra zany dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ny amindrananao amin'izany nefa mila hery, mila inona? Mila herin'Andriamanitra. Marina fa manam-pinoantsika azonao atao miteny hoe eto ivadika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa mila autorité spirituelle, mila fahefana ara-panahy ny amindranao ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ho hitanao fa rehefa tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, anomboka ilamina tsikelikely amin'izay ny fiainanao, anomboka hita masoandro mihiratra amin'izay ianao. Fipokandro maraina tahaka ny fipokandro maraina, membalika mandra-pitatao vovonana, mandra-pamihiratra anazy mazava be. Ho hita an'izao tontolo zao fahazavana zany masoandro zany, ianao zany fahazavana zany masoandro zany. Avy manao fanatitra ny louange dia miakatra aty, dia rehefa miakatra aty dia hitondra antsika ao anatin'ny hetsika ara-panahy.